Alakamisy rahampitso ny fivoahan'ny gazety soa no mampiavaka ny andro rahampitso. Ny laharana faharoa sy telonjato ny zany gazety zany ary no aroso amin'ntsika mpamaky amin'izay andro ny rahampitso izay anana ny mampiavaka azy ity gazety ity. Mandrindra le firavina izany no lohateny nampitondraina ny lamodin'ny akanjom-behivavy mihaja atao anatin'ny soa Hivoaka rahampitso alakamisy maraina. Ao koa ny firean-damody misongadina ankehitriny ho an'ny lehilahy izay ho azavaina an-tsary. Ny pejin'ny fahasalamana dia hitondrany soa ny torohevitra mahakasika ny fifoazana maraina. Velabelarina ao anatin'izany pejy izany ihany koa ny momba ireo sakafo izay natao andoro ny tavy eo amin'ny vatana. Ny efipetsiny mamasoa kosa dia hanome torolalana ho anao eo amin'ny fikojakojana ny hoditra amin'ny andro maina sy mafana izay ho avy tsy ho ela. Ankoatra ireo dia somary anaitra ny maro ihany angamba ny lohateny iray manao hoe ny vokatsoan'ny firaisana ranofo eo amin'ny fahasalamana. Tsy adino ireo lahatsoratra hahaliana farany mitatitra ireo vaovao avy any ampita toy ny hoe afatra mahatalanjona sy ny sisa. Ny peniny pe dia nampitondraina ny lohateny hoe miara-matokony ho avy. Ny sakafo atony kosa indray no entin'ny pejin'ny nahandro ho anao izay ahitanao fanazavana amin'ny fiteny frantsay momba izany sy ireo karazana nahandro vaovao indray. Santionan-dohateny ihany ireo fa ho hitanao atao anatin'ny soa Hivoaka rahampitso maraina ny andindinin'ireo lahatsoratra maro hafa. Zay zany fa dia manome fotoana anao ny gazety soa amin'ny rahampitso ho azo adiny ny manjifa azy eny amin'ny mpivarotra mahazatra eny. Farany eto ihany koa ny fampalalam vaoantsika tokola sy tompoko vavy ny fivoriana izay nitanteran'ny voamera maleo tena amin'sahana ny fividianana eo ihany koa ny filan-kevitry ny minisitra izay nitarih ny filohan'ny tetezamita andrajoelina no isan'ny hoentina ao antsika ny songadina tamin'ity takariva ity ho amin'ny rahampitso amin'ny valora ariva indray mpijery ajaina ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.